Ombay mitddy. Ataompoko ny raketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Salama tsiro ny folo zato ekeny folo. Maman Maman ve mahita fiangonana mora? Fiangonana mora? Fa nga moa misy fiangonana amidy sa hoe misy mitady trano fiangonana sa inona ny tindriam-bary? Fiangonana mora mihitsy ka fiangonana mora ho andry fivianana. Fa ry fivianana nga tsy efa mivavaka ry amin'ilay fiangonana ry atapo-tanàna ry ary zareo koa. Ka tsy vitan'ny tsony hoe mandoa an'ilay vola be dia be ilain'ilay fiangonana e. Andray zany hoe ao am-piangonana misy vola takiana dia tsy vita ny mandoa azy. Ie, misy atidy be dia be mihitsy mila aloha vola dia nefa ianao rehefa tsy mandoa an'ireny dia misy sazy atao aminao. Zany veridrainina? Ie, lasa tsisy mamangy tsony ianao vao tsy mandoa an'ilay vola. Atao ohatran'ny tsy olona ianao ao am-piangonana vao tsy mandoa an'ilay vola e. Zany aloha dia zavatra misy any amin'ny fiangonana maro e. Nefa koa nirakitra an'zareo sady indimy nefa zareo mbola mandoa vola be amin'ilay adidiny. Lalina mihitsy ty resa-bola amin'ny fiangonana ity. Tena azoko an-tsaina fa mila dinihantsika mihitsy tokoa hoe ahoana ary zany fa lasa tahaka ny amidy. Ohatra ny fiangonana mora tokoa ny tedavindry vivianina. Misy zavatra tsy mety ao ambadika ao, misy zavatra tsy mety e. Dia sady tsy fantatry ry vivianina intsony hoe isaky mitorite manko dia manentana ny olona handoa vola ny ataon'ilay pastera. Dia tsy fantatry ry vivianina intsony hoe ilay asan'Andriamanitra ve mila tohanana amin'ilay vola sa hoe te azo 4-4 fotsiny ilay pastera satria indraindray ilay 4-4 mety tsy ilaina hitoriana filazantsara akory. Lalina be moa fa dia so ihany fa tsika roa no miresaka an'izany eto e. Fa zany ilay zavatra misy any amin'ny fiainam-piangonana samihafa any. Misy resaka vola be mandeha mihodinkodina. Nefa izao ry maman ilay pastera any ambanivohitra ireny mahavita mandeha tongotra adiny 5 izy mba hamonjena fiangonana hiandry aketany. Tena mampisento ahy mihitsy ilay zavatra miseho. Mampisento ahy mihitsy ary indraindray tahaka ny tehiteny hoe ohatran'ny rariny ihany ny endry vivianina mitady fiangonana atao hoe mora ataontsika ao anaty farango sosona. Mampahery ny tsirairay fa andao isika mihitsy aloha mianatra hoe or-kristianina hajaina. Andao hianatra amin'ny tripoly apôstôly tsy manatsatso ny tenin'Andriamanitra ahazahoam-bola. Ao amin'ny Korinthiana 2 andao tsika roa aloha hianatra an'izay tenin'Andriamanitra izay. Korinthiana 2 toko 2:7-10 ny tenin'Andriamanitra ahoana ilay vakin'ilay teny ao anie e. Amenaran'i Jesosy fa tsy mba toy ny maro izay manatsatso ny tenin'Andriamanitra ahazoam-bola izahay. Fa tsy mba toy ny maro izay manatsatso ny tenin'Andriamanitra ahazoam-bola izahay. Mila mandinika mihitsy fa zany ny mampitsoaka ny olona, mampatonga ny filazantsara tsy misy hery ny famatsatso. Satria ahoana ho ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korinthiana 2:7-10 ilay tapany voalohany. Fa tsy mba toy ny maro izay manatsatso ny tenin'Andriamanitra ahazoam-bola izahay. Fa tsy mba toy ny maro izay manatsatso ny tenin'Andriamanitra ahazoam-bola izahay. Andao ataontsika marina amintsika mpino rehetrarehetra zany mba hahatonga ny olona miara-mivavaka, hahatonga antsika mihitsy tena manitra Jesosy tsara. Misy tsirony tsara ny fisitsika. Satria manahoana raha ohatra ka manao tenin'Andriamanitra ahazoam-bola tsika? Lasa manatsatso ny tenin'Andriamanitra ahazoam-bola fotsiny nefa. Korinthiana 2
Toko faharoa, 150 fa tsy mba tony maro izay manatsatso ny ten'Andriamanitra ahasombola izahay. Andeha ampahirezintsika aloha ry Vivianina. Mety tena mila mijoro ao anatin'io fiangonana io izy mba hahatonga ny hoe tsy misy tsy le fitiavam-bola ny manjaka, tsy ahoetina itadiavam-bola amin'ny tenin'Andriamanitra. Mety raha tena tsy miova aloha dia mety eto koa mila mijery zavatra hafa, fa ny tenin'Andriamanitra miteny amintsika hoe andao miaraka amin'ny tenintsika fa tsy mba tony maro izay manatsatso ny tenin'Andriamanitra ahasombola izahay. Koritiana faharoa toko faharoa andiny 7:20 fa tsy mba tony maro izay manatsatso ny tenin'Andriamanitra ahasombola izahay. Ombay mitddy.